Ny maraina teo kosa no nanteraka soutenance de thèse mba azahoana ny diplôme farany ambony indrindra HDR na habilité à diriger des recherches eo amin'ny sehatry ny fampianarana ambaratonga ambony ny docteur Ramanandraisoa Laurence Joséphine teo anatrehan'ireo filoha sy membre du jury miisa 10 rahalahy teny amin'ny efitrano malalaky ny polytechnique eny Ankatsomo no nanaovana izany. Nanatanteraka ny soutenance de thèse mba azahoana ny diplôme farany ambony indrindra HDR na habilité à diriger des recherches eo amin'ny sehatry ny fampianarana ambaratonga ambony teo anatrehan'ireo filoha sy membre de jury miisa 10 rahalahy teny amin'ny efitrano malalaky ny polytechnique eny Ankatso ny docteur Ramanandraisoa Laurence Joséphine ny maraina teo. Rehefa nifandinika ireo membre du jury tao anatin'ny fanehoan'ny voka-pikarohana izay nataony dia naneho ny fakasitrahany ny fikarohana izay nataony ity manam-pahaizana ity ka nanome azy ny diplôme ambony indrindra HDR. Nous avons fait votre travail digne d'être accepté et ils nous ont donc octroyé le titre d'habilitation à diriger des recherches HDR à l'université d'Antananarivo. Zavatra nataoko teo moa zany dia soutenance na HDR. Ny HDR raha ohatra ka alavaina dia hoe habilitation à diriger des recherches. Io zany no karazana diplôme farany ambony indrindra eto amin'ny université eran-tany. Dia zay zany zavatra nataoko teo ary ny sujet nanaovako HDR teo dia étude ana plante anankiray izay manana activité immunostimulante ka mbola betsaka ny toy ny asa fa dia nandritry ny 2010 taona zany no niasa tamin'io plante io ary nanao publication betsaka national international dia zao nahazoako ny HDR zao. Dingana nalovako zany dia nahazo alongany ny diplôme ny DEA dia rehefa avy eo niasa tamin'ny plante io ihany dia nahazo ny diplôme ny doctorat dia nanao publication maro na tamin'ny DEA na tamin'ny doctorat national na international dia nanohy an'ilay asa ihany dia nanao publication maro ihany tamin'ny asa nataoko teo izay ny farana amin'izao présentation an'ilay HDR zao. Ny asa mbola mitony ihany fa tsy mbola mifarana kosa. Ny programme manaraka zany zao dia manao recherche ihany dia manao publication satria izay ny diplôme farany eto amin'ny université zany dia recherche zany mitony foana.